Fa tsy hahatratra ny tanjon'ny taona arivo fahatelo amin'ny 2024 kosa i Madagasikara sy ireo firenena 720 hafa aty amin'ny atsimon'ny Sahara araka ny tatotra izay nentin'ny firenena mikambana na eo azany maro ny ezaka vita toy ny ady atao amin'ny tazomoka ny fianaky ny sida ary ihany koa ny fampitoviana ny zo ny lasa ny vavy. Hatratra ny tanjony taona arivo fahatelo izay farana amin'ny taona 2024 ireo firenena aty Afrika aty atsimo Sahara na ny Afrika subsahariana izay ahitana ny Madagasikara. Io no asongadin'ny tatitra amin'ny fanatrarana ny tanjony taona arivo fahatelo izay navoaka ny firenena mikambana ho amin'ity taona 2024 ity. Niaiky ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana fa nisy ireo dingana vita ny ireo firenena Afrikana misy 20 ao atsimo Sahara saingy ny fitombon'ny mponina ny ady an-trano ary ny fiainan'ny fanampiana no mahatonga ny fanamby ho sarotra tratrarina. Mahakasika ny fanabeazana dia fantatra fa niakatra ho 770 ny tahapampidirana ireo ankizy hianatra eny amin'ny ambaratonga fototra voalohany tamin'ny taona 2024 raha toka 10 isan-jato tamin'ny taona 2020. Noho ny fifanlalana eo amin'ny firenena dia maro ankizy tokony hianatra no tsy afaka nampidirana an-dakilasy ka ankizy 3 tapitrisa no tsy nianatra ary ny 9 isan-jaton'ireo dia ankizy vavy avokoa. Nisy fivoarana hita kosa nefa ny teo amin'ny ady amin'ny tazomoka satria ankizy manodidina ny 3 tapitrisa no voaro amin'ny tazomoka teo anelanela ny taona 2020 sy ny taona 2024 taty amin'ireo firenena afrikana atsimon'ny Sahara ireo. Niena ho antsasaky ny tany tahapahazona tsimikaretina VIH sida teo anelanela ny taona 2020 sy ny taona 2024. Na izany aza voasokajy ho faritra mora voan'ny aretina ihany ny Afrika subsahariana satria dia ray faingo 4 tapitrisa ny vao isa fa voany izay aretiny sida izay tamin'ny taona 2024. Niakatra ho 320 isan-jato ny tahapisian'ireo vavy amin'ny androm-panjakana mpanapa-kevitra tamin'ity taona 2024 ity raha toka 30 isan-jato any tamin'ny taona 2020 ary niakatra 30 isan-jato kosa ny tahapahazon'ireo vavy azy eny amin'ireo sehatra ivelan'ny fambolena tamin'ny taona 2024 raha toka 30 isan-jato any tamin'ny taona 2019. Ny enina 20 isan-jato ny tahampahafatesan'ny renim-pianakaviana teo am-piterahana saingy ny 30 isan-jato monja ny fampiterahana no natrehan'ny mpiasan'ny fahasalamana tamin'ny taona 2024. Tamin'ny taona ihany dia fantatra fa ankizy 10 no maty alohan'ny hatongava ny 5 taonany. Mikasika ny fampahazona rano-fisotro madio dia nisy fiakarana teo amin'ny 11 isan-jato izany taha izany teo anelanela ny taona 1990 sy ny taona 2024. Niakatra 30 isan-jato kosa ny tahapampiasan'ny vahoaka ny lava-piringa ara-pahasalamana. Niakatra be ny isan'ireo olona nianahantra sy hiaran'ny mosary satria dia tafakatra 420 sy 700 tapitrisa ny olona tena sahirana tamin'ny taona 2020 taty amin'ny faritry ny Afrika subsahariana raha toka 700 tapitrisa izany tamin'ny taona 2070.